radio feonvahoaka amin'ny valora sy fahefanialina fotoanany tantara indray miseho eto amin'ny FM 105. Manambady sary. Indray miseho nosoratana Andrianjano. Ireto avy no ilalaon'ny tantara: sitraka, saondrana mananjanahary, dodira kotomalala, mbola ranto ramanantsoa ary andra rakotoniaina. Nana totosa, Brentch mbola masoandro. Teo amin'ny lafin'ny teknika, aina raha hery lala. Raha manitra marina, hoaiza maraina lazany e. Salama lesy Ie, nga tsy fantatry lahy fa matoa mivoaka ny trano dia hividy loka esako na hivoatra sary. Ie, ka hita lahy amin'izao. Jereo fa tsy mitondra tableau dia mazava ho azy na dia hividy fitaovana zany. olombelona nge laka mba mety manana fandaharam-potoana hafa e. Aiza kosa dia momba ny sary foana ve ny voana ny trano. Zany le tiany aina tsara fa tsy mihinana ne raha miatony io sodoko ataoko e. Raha ny sary ao an-tranony lahy io le tia no amidy dia tokony efa azo fiara lehibe iray mihitsy lahy. Marina moa e. Marina zaniko fa efa mivarotra. Dia maninona raha janonany amin'izay e. Tsy ampihina intsony. Fa ahoana? Mahita ny lahy fa tsy mipetraka mihitsy angely nefa tsy misy vokany akory ny ataony lahy. Tsy aleo ve lesa mitaingy tambotorana ihany. Aza matahotra lahy fa mbola ho avy ihany ny valiny nataoko. Miavakeny foana mifofotra sy mitsemboka lesy lahy tia marina zany tsy mba hitady asa mihitsy fa irenreneny foana. Inona lesy ny diran'ny lahy amin'ny fiainako ny lahy atao tsara. Tsy miditra ny fiainany lahy ka lahy ro miditra ny fiainako raha ny resakitsika teoko. Aleo zany tsy misy mifampikozy fa samy mibanjona ny azy. Zay ny tokony ho izy fa mba malahelo any dadatoa ihany lesy amin'ity famelomana ny lalava ty tsy mahatsindro ny foko. Nay lesy zany sady inona fotsiny ny terahany raha tsy hitady vola izy. Moa zany toetsainy lahy. Aiza moa dadatoa ny tsy harary fo. Mandehana lesy metsena fa sao tsy havita hosodoko eo. Eny ariko. Kanefa amin'ny mahavaka ny lahy dia tsy maintsy miteny aho hoe mba mieritrereta fa efa olon-dehibe ihany. Aza donoina fa ny aina koa tsy mifametra. Raha sanatria moa ka lasy dadatoa dia inona ny ataony lahy? Iza no iateran'ny lahy? Hainy lahy fa sika ao anatin'ny fianakaviana samy sahirana ara-pivelomana. Hafahafa koa lesy zany tenin'ny lahy zany ka. Eny zay filazan'ny lahy azy fa mba adinio ihany izay ataoko. Aleo aloha amin'ny manaraka fa tsy vitako izao tsony andinika an'izany Tsy ho teneniko amin'ny olona mihitsy aloha ny tetika asako. Atao ampy ho an'ny rehetra amin'ny mahafantatra fa mpanao hosodoko rehefa atsoatsy vao entiko hiakatra ny Antananarivo daholo ireo dia any no amidiko. Ahoana tokoa zany ny itondrana an'ireo any? Tsy maintsy andova fiara lehibe mihitsy zany satria maromaro ireo fa tsy vitsy. Raha ny fandiniako azy dia camion lehibe mihitsy ngamba. Dia mety ohatrinona re ny vola olany amin'izany? Aleo tsy vakiana lolo zany fa tsy maintsy mahita vahaolana io foana rehefa tena vonona. Aleo aloha hipetraka eto amin'ny mahazatra eto hibanjina ny ranomasina midadasika io indray. Eto foana mantsy mba hakako fitoniana rehefa mandalo ety. Fitoniana avitako asa betsaka rehefa avy eo.
Dri mba sariniza koa ty latsaka ambany azo ty ary hoe raisina sarim-behivavy mitaingina posy ho aiza ny hatsaran'olombelona marina ka izany fitsikiny marina mampiseho ireto ny fitsara rahatra sady fotsy be raha ny fahitako an'ity sary ity dia efa ela ny very satria toa efa misy fotapotaka kely efa maina izy izany sady efa lena ny rano kanefa ny dia hita tsara trano ny hatsaran'ilay vehivavy raha efa ely ity ny very dia maninona n'izao vao hitako nefa isan'andro mipetraka eto foana zaho koa ohatry ny adalo efa navadibadiky ny rivotra ity vao tonga teto ary ny ainandro sy ny orana efa namely an'ity daholo ho tehiriziko ity ka na dia atsiarovako an'ity toerana fakako aina sy fitonian'ity aza maninona tokoa moa raha atao hosodoko dia tsy azo atao hitan'olona so mantsy misy mahafantatra ity vehivavy ity ka mety hiterakolana tena mahatonga saina ilay teny manitra tamin'ny maraina iny ka nefa tsy hitako izay atao raha ny fahaizako sy ny fahalalako tsy ahafahako mitady asa mihitsy ka sa nao asa tanana mitovy amin'iny bandy iny dia asa tanana inona nefa tsy misy ninina haiko akory aleo ranga hampiasa fihetsena etsika amin'izay izay fihetsifihetsy izay ihany ny hatavavoaka amin'ity fiainana ity fa raha mitsanona amin'izao dia eto foana na izany aza alao ihany aloha andeha hitaingy tamoaka manomboka ho arivo izany andro izany iandro ny fandalova amin'ny bako na tsy hitodika amiko azy iny molotry tsy maintsy sioka hiantso azy foana zay vita tsara izy ity mivoaka tsara izy izany handray marina hatsarany sy vehivavy izany ary maninona moa raha omena anarany olo io toa tsy misy maharatsy an'izany dia iza nefa andraso hoe raha zao endro mahafatifaty ny sady mitsika izao dia tsiky andraso hoe raha izao fitsikiny izao dia tsy terena olona tia mitsiky mihitsy io sady tia miresaka noho izany tsy tsiky ny tokony ho atao anarany fa mirana toa miramirana tsara mantsy izy ity toa mitovitovy amin'ny tsiky ihany anefa izany dia iza ihany izany hitako satria azoko antoka fa olona tia miresaka be ka raha olona tia miresaka no mitsiky sy mirana dia olona sarika izy izay noho izany tonga soa atao tranomanitra indrery sarika raha misy mahitsy zao ataoko izao angamba lasa dala ho ny olona tsy hita fa reto sary be dia be reto no mba vady atao tranoko atoko sarika bonjour là salama tsara ka nanahoana aloha ny lohandrina rary alina izany efa mba niena aloha fa vatako amin'izao no mbola manakitsako kely fa maninona manakitsako nefa tsy manavy andao izany ho any amin'ny dokotera tsy izany ihany ange fa mbola misy inona koa lasao daholo fa inona ary ty tsy hitako izay lazana azy ka tsy azoko fa misy inona sa be voka za ihata zatreromina
Iza koa nefa nanabe voka eo e. Fantatra ela tsara fitondrantenako fa madio. Iza mahalala. Angaha tsy matoky atsony malalako e. Sao lesy mahazo Inona ho ah? Mitataina be manoatra anao reny andro valina baky reny. Sady misy zavatra mandindona fafy izany tamin'ny alina. Tsy haiko hoe inona ny anton'izany. Tsy azoko mihitsy ny haiko hatramin'izao. So misy olana ny asandry? Milamina tsara. So tsy zakandre koa sary le voatendro talehan'ny orinasy. Iaja koa. Fa soavana be za ve dia tsy ho zaka. Tsy misy idirany asa mihitsy ny mahazo aka. Dia inona fotsiny ary? Tena tsy fantatro lesy nanomboka divaraina dia tsapako nalahelo be zany mbola tsy nanao an'izany mihitsy hatramin'izay. So lasa dala ary Aza miteniteny foana eo. Izany dia mampime. Ela kosa e. Efa hivady ve sika dia mbola tsy mahafantatra tsara ihany azy e. Na inona mahazo dia tsy maintsy mimesy mitsiky sarika. Efa fantatro aty izany Ary andaon'izay araka nainga dia misaraka lalantsika. Isaraka ahoana? Angaha tsy samy any amin'ny zokinareo? Aleo ndry makany amin'ny dokotera aloha e. Fa zaka an'ilay akola any amin'ny rado. Tsy maintsy alaina ho mantsy ilay akola iny fa misy mitady angalatra foana. Izay indray ela. Maninona e? Fiancé ala ve lesy no any amin'ny dokotera dia tsy andela. Na zany aza efa zatra takalo koa e. Zany akamoko marina. Oay, efa amin'ny folo latsaka dimika izao. Inona koa ary tia nahatongana toro maraina? Nefa tsy nahatsiaro vizan'izany amaly. Raha ny fireta toro indray efa mahazatra iny. Sady alina ane toa tsy niaritra be fa vao vita ilay sarin'ny sarika dia nikarakara sakafo any hariva. Dia avy eo ny eno radio kely dia natory. Sa ve nitambatra daholo ny tsy fahampitoro-maso hatramin'izay? Leo amin'izay hitsangana dia aka nofo mamy an'ireo tabiloko be dia be atsy an'efitra atsy ireo. Avy eo vao mitady izay sakafo hohanina an'io tontolo andro. Andrekaka eo? Manofo ratsy ve andraso hoe? Kay! Marary! Tena taitra tsara ka! Marina hoe fanakaiza daholo ny tabiloko rehetrarehetra tato. Ny asa tanako. Andriamanitra very marina! Very very! Aiza daholo ny tabiloko? Nisy nangalatra. Inona ny ataoko? Very Ahoana hoy ny dokotera? Salama tsara hony ny tension normale, température normale koa. Dia ahoana fotsiny izany ka? Asainy manao repos fotsiny. Ay kosako. Ndao amin'izay ary andeha. Sady efa niantso ateo raha zokony. Heveriny fa tsy ho avy ny sikako. Ndao ary mandeha mora ihany Solo! Ramanitra, fa ahoana ty e? Ngala tsy nandeha mividy loko na hivarotra tabilao ndraika? Aza maneso lesy Fa maneso ahoana ty? Very lesy Fa very ahoana lahy? Very Ela zay eto amin'ny loko eto io ko very ahoana lahy? Inona lesy no ataoko fa nisy nangalatra ny tabiloko rehetra? Zany marary mihitsy izany lohako izany. Mila ho lasa dala mihitsy le tiry manitra. Inona ty loza lazaina ty e? Efa hoe zany fa inona? Nisy nangalatra tao ohatrany daholo ny asa tanako rehetra. Oviana izany? Tamin'ny alina fa oviana indray e. Dia ahoana ty izany? Apio lesy Efa tany amin'ny polisy ve nefa aloha lahy? Vao avy tany mihitsy Fa ny mahagaga anie dia tsy nisy vakana ny varavarana na ny rindrina.
Tsy haiko hoe ahoana ny diran'le mpangalatra tao an-trano. Endrana koa lesy zany ka. Maty lesy aho. Inona ary zany mahazo azany? Tsy mahazo hainy. Mitaitaina fafy zany. Malahelo ihany koa. Rariny ihany aloha raha tsy vaky loha aza satria sarotra noana mahazo ahy. Afandray mantsy raha misy olana ny asa na ny fankatiavana roa na olana eo amin'ny fianakaviana. Raha misy zavatra andrasana na alerta mantsy dia atao mihitsy ny mandry tsy lavoloha. Ny ahy kosa zavatra hafa mihitsy. Inona ary mahazo anao foko ato anatiko? Reraka koa no tsy fampiana torimaso alina. Amin'izao koa aza malaina mihitsy ny sakafo. Iza re ny azo fizarana izao mahazo azao e? Mba mety amin'ny vahaolana ahy. Ny dokotera aza tsy mahita lazaina. Aleo manao repo marina fa tsy maintsy misinda foana izany atsiny izany e. Sary maninona lereo no? Ira. Dia ahoana ity? Ina vaovao? Tsy misy ambara lesy fa any amin'ny voatonga io. Fa taiza marina aloha laha ty. Tsy efa ho ray volana ve raha izay no nandeha? Mba nikesika kely lesy. Zany nandeha ny asa? Voalasa lahy. Nandona foko ilay teny landray andro iny dia aleoko mihitsy niketrika. Sady izay koa nisy bandy akamako izay tonga nandalo taty dia nitondra niakatra tany Antananarivo hiasa. Dia izao hitany laso ray. Ay kosa. Dia efa vita izany nataon'ny latany. Rehefa misy ketrika indray vao miakatra ka mifampiantso matetika izay amin'izay. Dia inona ilay ity izany asa izany fa sao mba mety ampy ihany koa. Angamo laha ty tsy manao hosodoko intsony indray. Hatramin'izay nahaviran'ireny asa tanako be lehibe ireny dia tsy te hanao tsony aho lesy. Tsy te hieritreritra tsony an'izany hanao hosodoko izany. Fa ahoana ty? Ataovy eo amin'ny lafotry ny toerana. Fiaretana mataona no nanjavona tao anatin'ny ray alina. Finiavana tahaka ny ahoana ilay ity mbola hitohy amin'izany. Marina tokoa aloha izany. Fa manao ahoana ny fanadihadian'ny polisy aloha? Tsy misy vokany hatreto. Sarotra ho izy ireo ty indray mitoraka ity. Satria fetsy dia fetsy ireo mpangalatra. Tsy nahitana marika ahafantarana azy ireo mihitsy hoe atao an-trano izy. Izay koa hoe nolazainy anahy tamin'ny zanany tao fanadihadiana. Ny zavatra fantatra aloha dia nivoana tamin'ny lakile ny trano. Lakile mitovy amin'ny an'lahy izany? Ihany ka. Tsy azo. Ka taoriana n'iny tranginy vao fantatro fa very kay ny lakile ankoray. Oviana dia taiza? Tsy fantatro ny fotoana. Ny toerana aloha dia tao an-trano ihany nakan'ilay tsy mahatao-tody azy. Izany hoe olona efa mivezivezy eo amiko ihany izany. Olona eto an-tanàna ihany izany ilay mpangalatra. Izany vely ty? Ie. Misy olona inona izany? Misy tokoa fa mbola tsy azo antoka tsara dia aleoko tsy miteny. Lazao amiko aloha fa sao misy azoko anampiana an'ilay ihany e. Aleo aloha arerika. Na ny polisy aza mbola tsy nilazako izany. Eny ariko. Dia inona izany ataon'ny lazo? Ny androm-pandroana isan-kariva lesy dia miantoka tondro aho. Izay mba ahafahako misakafo isan'andro. Mieritreritra ho ary malala alina hoe mba hanao vakansa kely tsika amin'izao konzeko izao a. Dia ahoana ny asako? Tokony tsy misy olana izany satria indriana eny lehibe ao aminareo e. Marina izany fa ny fametrapetrahana ny asa mihitsy ny sarotra. Sady ao koa misy manararaotra raha tsy ao ako. Fa manararaotra ahoana? Misy miditra tara no sady mbola mirava lobe koa. Fomba ny zavatra k'izy izany a. Sady ilay indray koa aneho mandeha maka-rivotra kely amin'izao toe-batandry izao e. Fa maniny ialahy miteny an'izany? Dia tsinona sempy ny asako.
Raha ny tokony izy aza tamin'iryle tsy nahazoaina sy nalahelo lavintsika ny fanandeko. Saingy mbola ny asa dia tsy nety. Tsy foray volana izay. Oay, iata, ajanony aloha. Fa maninona? Ajano fotsiny aloha. Fa hoay izy ianao sarika. Fa hoay zary iny. Aleo atao makasisiny eto ny fiara dia hivoaka any koa ka. Madama kely, inona amin'ireo sary ireo mety aminao? Tsara be daholo e? Ie, mba ampidiny kely eo azafady itsy amin'ny farany sisiny itsy. Eny ary, vetivety fotsiny Fa inona koa no nataitra andry tampoka teo e? Amin'izay tonga dia mivoaka fa tsy mba ny andry akory. Ty ary tompoko. Tsy mahataitra ny lava e ty sary ty e. Maninona izao ka? Ohatra ary tao sarindry. Normal be ary ataitra ô. Tao sariny madama kely ty mariny ty. Fa ahoana koa ary zany? Taiza nazahoanao an'io Ramsea? Olona roa nandalo izay tompoko ny vitanako an'ireo. Hitandry zalahy fa mpivarotra hosodoko ny asako dia nijanona ary le rony dia nivarotra tampoka ary ny ankamaroany dia ireo hitanareo ireo. Afahampoka izao zavatra izao Iza mpanao hosodoko mifankafantatra aminao? Valio Tsy misy na iray aza. Ka ahoana ary nahatonga an'izao sarindry io sady anarandry koa eo ambony io. Sarika. Fa ahoana marina izao Za koa aza mba gaga. MF. Izy zany. Io ny sinihany. Tena tsy fantatrao marina ny olona nanao an'ity. Tena tsy fantatra ve tompoko? Ka olona toy ny ahoana ary? Lehilahy roa nitondra fiara no nandalo teto. Efa elaela izay. Eny angamba ho ray volana teo. Ny anankiray namoaka entana ary ny anankiray no tena mivarotra tamiko. Ary io lehilahy mivarotra tamiko io dia somary zarazara hoditra izay. Azo lazaina faranjanana ihany izay bandy izay. Dia bahatalela be lery. Tsoroko aloha fa mbola tsy hitako teto Antsirabe mihitsy izy roa io hatramin'izay. Ary dia azoko antoka fa olona nandalo fotsiny ihany. Ahoana koa ary ty? Marary izany lohako izany. Madama. Mety ho azo vahana ihany angy io olana io Amin'ny fomba ahoana? Raha ny firesaka izy roa dia mety avy any Fianararivo izy ireo. Fa ahoana? Ka le anankiray namoaka sary sady niresaka ihany hoe hafa ihany ny asa tanàn'ny bandin'ny Fianararivo. Fa tsy fantatra fotsiny hoe ray amin'ny zalahy ve le hoe AMF. Dia izay. Hoay, tsaroko tampoka. Raha solo ny rahan'iray amin'ireo. Satria le bandy anankiray ny antso hoe raha solo. Na lafo 4 kilao ianao Robery? Pily sy fefany. Ary ianao? Raha ilatsaka fefany ihany. Tsy hitako ity izay atao. Fa maninona? Ka 5 kilao no nalaiko. Dia iza indray izao no hivarotako an'ireto ambony reto. Izay ene ny tenenako anao aza makabetsaka izany. So tsy lafo akory. Sika mpivarotra eto anefa tena maro Marina Ka zana na tena hoe ako ireo vazahatsy amin'ny hotely mangatsy. Ka ry zareo tsy ao intsony fefalasan'ny 10 point onko. Nenao no be indrindra zany raha izaniko. Reto mo Robery mba hitadiavy mpividy ihany Iza tsony ary ny varotako an'ireo Ny aza hoeto kodikotsany reto ambony kely retoko. Reto izao no atao lokan'io alina raha tsy lafo. Andraso. Iny solo. Ole ty solo Solo. Izy zany ny varotra an'ireo. Aleo aloha andefa miandry any zanako any an-trano ka. Sady tsy azoko mihitsy ny ty bandy ty. Eny ary mirary Robery Velo? Fa ahoana ny tiro manitra fa tovoana anatona dia lasaka be Maika ody izy onko. Amin'ny maharegnim-pianakaviana azy dia mody avy hatrany rehefa mba mahita kely. Izany hoe tsy mitovy aminareo mirevirevo rehefa manam-bola. Zahay mihitsy ny tsy anambadianako. Inona aloha ny antsony lafa mbola maika anao gida koa io Reto trondro reto lesy mba avidio Angatsy lafo. Koa izay akovetso ampiko fa hiento aty ary. Zaingy eo ay sady lahy amin'izao be volako mirevy foana isan'andro sady namoaka moto lao dadanareo
Zay ndraika bainina lehibe resaka fahasoavana daholo le zany eto izany dada. Eny reto loha eto any. La ny haiko sikitiry malala. Na za koa aza efa tena reraka mihitsy mitetelakela-tranoko. Normal izany. Tsy ny olona ny tao feno ireo fotsiny sika fa tonga ety alakamisy mihitsy. Efa nialana iny ny sika. Andao any amin'ny hotely indray mandinika izay toyany. Fa tsy maintsy ataontsika izay ahitan'ity olona hoe MF ity raha pitsy tonga dia miverina ny Tsirabe avy hatrany. Adiadiana tsara ilay mpivarotra iny. Fa ny tena mahagaga dia sika tsy mahafantatra ny olona io. Azoko antoka aloha fa izy anefa mahafantatra ny ry. Tena mbola tsy nisy toy ity hatramin'izay ka. Aleo hoe dinihana tsara. Sariko mitaingina posy. Taiza moa ty sary ty? Tsy tany Tsirabe ve? Ndry mantsy mitaingina posy matetika ko. Andraso hoe tany amin'ny sisiny ty sary ty ry aza. Dia taiza nefa? Tadidiko. Tany feny Riveste. Vao tamin'ny heritaona izay tao an-trano nanao vakansa tany. Eny tokoa. Tadidiko fa tany nareo. Kanefa efa naseho andria daholo anie sarina tany fa tsy misy mitovy amin'io mihitsy. Andraso aloha. Mitady hazava amiko ty resaka ty. Fa ahoana? Tadidiko tsara fa nahaka an'io sary io dia ela be ilay mpaka sary nanasan'ilay izy. Nasainy andro teto amin'ity toerana tamin'ny sary ity izay dia tsy andrinay fa ela be izy. Dia tafajanona tany izany io sary io. Dia ahoana nefa nahafantaran'ny anarandrika? Sa nomena azy koa? Tsy nomeko azy ny anarako ka. Fa nasainy andro fotsiny izay fa hoe hiverina eo izy. Mazava izany fa any izany ty MF ity no mipetraka. Fa tsy haiko izay nahafantaran'ny anarako. Dia ahoana izany ny atao? Andao any rapitso hoe. Ao fa lamiko ny any am-piasana. Tanteraka ihany ny fanirian'ny lahy andeha hanao vakansa. Raikitra izany. Mety ilay mpaka sary ve izany io MF io? Na nomeny mpanao hosodoko ny sarindry. Tsara ny endry ity Tsy maintsy fantarina na tonga an'io. So efa miparitaka any mantsy io sary io. Fa tsara le izy toy ny tena izy mihitsy. Tena mahasaro-piaro be aloha Marina ihany izany ny tenin'ilay mpivarotra fa feno arivo tokoa no misy an'ity RF ity. Fa tsy nazava fotsiny hoe feno arivo aiza. Sao sika ka tonga aty Antananarivo. Na izany azy asiana paikady tsara ihany ny fitadiavana ny olona io Tonga soa ihany sika. Dia ahoana aloha izany natao hoe? Andao aloha monjy hotely dia rapitso mihitsy vao anadiady. Mety amin'izay. Tsy maninona ka. Sady mbola vizana koa zao. Fa rehefa hanao fanadihadiana fotsiny sika rapitso dia aleo tsy mitondra ny sary io fa antaniana fotsiny hoe aiza misy mpanao hosodoko na le MF mihitsy ny tenenina. Fa inona ny olana raha entiny io ka? Ka mety ho gaga ny olana amin'ny tsy fahafantarantsika ny MF io. Nefa sariko izay nataony mety tsy hitadiavana azy. Raha sary hafa indray dia tsy naninona. Amiko aloha Marina izany. Tonga soa nareo. Salamo. Efa misy hivatanana nga nareo sa afaka mitondra anareo any amin'ny hotely iray manja be mantsy aoko izao fa efa misy ka. Okey ary. Dia atory amin'izay aloha rehefa voky azy izany. Tsapako maivamaivana izany amin'izao. Any anatiko any toa misy fanantenana be izany. Fa tsy fantatro nefa hoe fanantenana amin'inona moa izany. Ka
tao anatin'ny ray volana mantsy izay dia alahelo foana no hitatety amin'ny tavako. Androany nefa toa niova tanteraka. Na Ibery aza moa nilaza mihitsy hoe sambasamba indray hono izy vao nahita ny ihany sy falifaly be izany. Marina aloha ny azy. Nanontany ny antony izy nefa tsy fantatro. Sa ve ivery nisokatra indray ny fiainako? Asa re, ny ampitso no afaka nambary izany. Angany mbola tsy te hatory. Sarika. Ahoana? Angaho mbola tsy te hatory. Fa inona ihany ary mahavariana andry amin'io sary io e? Variana satria sariko ty. Variana koa satria tsara loatra. Ndry ange efa fantatra fa manja be. Ka inona indray mahavariana andry amin'io? Tsy za loatra ny teneniko hoe tsara loatra fa ny nanaovany MF an'ity. Manana talento ty olona ity ka mbola tsy nahita ny original an'ity sary ty kanefa azoko antoka fa toy izao mihitsy ny any. Ahoana marina izany nataontsika rehefa hitantsika IMF? Ho fantatreo aloha hoe le paka sary ihany ve io sa tsy? Dia ho hita eo ny toyany. Ry ve moa vahiny amin'izany fanadihadiny izany e? Tsy foko ty sary ty ry aza. Fa nga moa tsy efa ndry io e. Ataovy amin'izay anaovandry azy. Satroko foana hibanjina an'ity. Mahasary piaro andry ity Sary piara ahoana ity? Sao ifampikoty ve za sy ny sariko? Maraina sady ny andro izany. Ahoana indray izao natao an'io? Aleo rangahy tonga dia varotra an'ireto amina trondromaly reto sady mazoto ny azany. Fa maninona ary azany? Isan'andro toa kamokamo foana ny sady malahelo. Nanomboka ho maly atoandro iny nefa lasa misaritrika izany foana. Variana lasa saina eto fotsiny ka aleo hamana vary aloha dia mandeha avy eo. Ny fivoahana ny trano mety ahitana ny soko sady tsy misy anatitra vola ho an'ny lahy koa ny eo e. Eny fa na vary ray kapoka sady tsy tonga ho azy eo. Mba hanaovana katsaka roa dia asiana ronono daholo azafady So tonga dia anontaniana mpivarotro. Na reto olona misakafo reto ry aza. Inona ary tia maika be ty kalma aloha. Aleo rehefa avy eo mihitsy. Rehefa mipetrapetraka eny amin'ny plazy eny sika no anontany sady miala voly ihany misaotra izany ateriko eo vola lava eo Ok sure. Tadidiko finareo le vao tonga maly ariva Ie, izay mihitsy. Fa ahoana kay? Tsy misy inona koa ka mba ahafaly mahita anareo tonga mivahiny aty aminay fotsiny fa zao aloha aza misalasala manantonay raha misy ilaina. Raha mila gida ohatra hoe mba hitondra andehandeha sy hanoro dia vonona tsara. Tsy misy izay ka. Eny ariko fa raha sendra misy ilaina dia eny amin'ny plazy eny foana mazotoa nareo mihinana katsaka marihatra be. Mahakama koa ny bandinika. Ohatra amin'ireny mpanendaka ireny raha ny fahitako azy. Tsy azoko antoka iny ka. Lasa mitombo be ny izany olona ety amoron-dranomasina ety izany. Manomboka be vahiny indray izany. Mahafinaritra aloha satria azo hivarotana trondro tsara reto. Aleo tonga dia anontaniana izay hita kaikaiky. Rehetra mpifankatia manao satroka rehetra. Aleo tonga dia anontaniako. Hoatizay maro mianahana koa. Lasa ny kiala sahoby.
tahak'izay niazakazaka kely ka eny e votsitra indray aloha iny izany tena nividiny daholo marina afaka indray izany sahoboko aleo any izany andeha hikisakery indray aloha sady variny daholo ireo dia atao inona daholo izao ireo trondro ireo tsika nefa tsy mahandro sakafo akory asako endasy mipivarotra reto dia ataontsika tsakotsako mandra-paharivony andro ka dia ho lany ve ireo e novidiana fotsiny aloha e mba mampalahelo aho fotsiny ilay ankizy vaviteko ankizy mbola tokony hianatra eny nefa dia mivarotra nataony sambatra mihitsy eny izao satria lany daholo ny azy sady tsy misy ady varotra mihitsy fa zaho ato eo ilay sendra nitodika iny dia nahita lehilahy mitondra koveta saika hivarotra trondro teto amintsika angamba iniko nahita n'ilay ankizy teo izy dia lasa ka hifandrombahana ny vahiny rehefa toy izao e izay tsara vitana dia sambatra mihitsy fa betsaka koa ny mpanararoatra ilay bandiny resaka tamintsika tamin'ny sakafo teo iny izao tonga dia tsy azoko antoka mihitsy andao amin'izay tsangana dia andeha hiasa e ndao ary mandeha viantsena ny teny manitra kely sisa lesy sa alainy lahy reto ambony reto tsy mila ka ary mandeha be izy izany androany mba netinety kely ihany aloha ka na izany aza efa ambony maly reo fa andeha hitady fanampiny kely ihany sitrany ataovy izay mety fa soa ihany aza fa misy azo ataoko ny fialahy izany tena tsy vonana hosodoko-tsoa mihitsy treto lesy aloha tsy amin'izany mihitsy ny saiko tena mafy ny zavaniseho iny indray mandeha koa ve le roa mantavaky dia andeha fotsy be tsy eo amin'ny lahy marina ny toerana lesika fa elaty marina ho izy mampiresaka vahiso misy mila gidako nisy olona roa nampiresahako teo fa ohatra miavonavona be dia niala maina loko izany fa gasy sa vahiny le tiako izary ny aizako teny frantsaina teny anglisy aminahy tsy maintsy hoe gasy foana fa dia efa atsomaly arivany natompo fa tsy mila fanampiana hono ry zareo izany nanahoana izay nanontany lahy tena tsy misy mahafantatra mihitsy aty malala ary ny indri ohatr'izay koa fa nisy ny teny hoe betsaka mpanao hosodoko aty fa le mf ny tsy misy malala raha tsy mpanjifa aloha dia tsy amfantatra n'izany fanafoizana anaran'izany tsy haiko aloha dia ahoana izany no atao e mahakaina kely indray aloha no atao izao sady sakafo ihany koa fa efa miray sasany anizy izao efanaona be mihitsy reny mpivarotra fa tena nandeha be ny tsena androany raha mba toy izao foana moa isanandro dia tsy hisy tsony ngamba ny sahirana eto an-tanàna miankina amin'ny vahiny izany no fivelomantsika izay indrindra rehefa fialan-tsasatra izany vao mba miaina kely sika andeha hakaina kely any an-trano amin'izay aloha ka sady dia mba hividy hena kely amin'izay fa efa ela tsy ny nanana an'izany veloma ianao raha pitso indray iny ary nanafinaritra misaotra mampalahelo ireny manitra atao hony izay fiainana ndeha mba hodikoka manomboka vizana izany mivezivezy tonga hatraty anaty tanàna aty mbola tsy misy mahafantatra ny mf mitovy daholo ny valiteny fa hoe betsaka ny mpanao hosodoko eto mbola tsy kely aloha hatreto aleo anontaniany ty raha matoty farany ty dia aleo raha pitso indray manohy fa efa hariva koa ty ny andro manahoana ianao tompoko manahoana ianao madama mba afaka miresaka aminao kely ve za azafady tsy maninona ka inona no tianao resahana
Ianao ve azafady ponina eto Fenerive-Est? Voalazanao vary votaketo mihitsy Ay, mety mahafantatra ny akamaroan'ny olona eto izany. Mpivarotra ny aso ka mifanerasera amin'ny olona rehetra eto tanàna. Eny na dia vahiny koa aza. Miala tsiny aloha raha be fanontaniana Tsy misy olana ny amin'izany. Fa misy olona tianao fantarina nga sa olona tedavina mihitsy? Ie, misy mihitsy. Ianao ve mahafantatra mpanao hosodoko? Ie, ary ny tena mahay indrindra eto tanàna aza namako be mihitsy. Izany ve? Ie. Isaka ny anarany raha tsy mahadiso? Manitra no anarany. Fantatrao ve ny anaran'ny feno? Raha ny anaran'ny feno aloha tsy dia fantatro loatra Ay, sy fantatrao ary ilay mpanao hosodoko hoe MF Ka manitra mihitsy ny izany MF izany. Izany ve? Izany hafaliako marina. Fataonao inona izy kay? Izany olona izany mantsy tsy manao hosodoko tsony Izany ve? Ie. Somba azonao entina any aminy ary Amin'izao hariva be izao ve? Raha mba mety ao fa omeko ny hafaliam-poko ianao. Tena ilaiko maika be io olona io. Izaho mbola tsy mahafantatra azy mantsy fa izy no mahafantatra. Dia ahoana izany atao? Andraso vetivety ary aloha anaty ny tiako vety any an-trano Atsy ambadika sotsiny. Andraso Ie, eny ary. Izy izany? Bely ihany ka. Ay ve Andraso fa vako. Fa misy inona ny tonga hariva be? Reto misy olona fantatro mitady anao. Manahoana manitra? Salama tsara. Fa olona fantatro ahoana ry bery fa eny maizina be koa moa fa andao midira ato trano. Mandroso ny zareo Ie, mipetrapetra. Dia ahoana izay? Oay, to sarika. Tsy sarika. Tsy sarika izany ka. Fa ahoana koa ary ty? Oay, azafady indrindra tompoko. Azafady fa nisy sary izay tsaroako. Izy indrindra ty ry manitra. Ahoana tsara? Manofo ve sa... Fa mifankalala ve nareo reto Tsy manofo izany ianao fa tena sarika mihitsy ty manonanao ty. Tsy mino izany Tsy mino azafady aloha fa andeha akasaina kely aty an-dakozia. Tsapako ohatry ny adaladala izany ny fiverako ny tenako. Azafady indrindra tompoko. Fa misy inony? Tady ho lasa dalahoana ianao Verena ty aloha ka? Izy ihany no mahafantatra ny antony Ny antony atongavana eto koa aza dia mbola mistery. Aza misy mihetsika nareo fa aleo izany ho any Hafahafaniko izao ka. Fa misy inona marina ramose Mbola mistery aleo aloha zareo resaka any dia avy eto maintsy hazava amintsika rehetra ny tantara nahatonga an'izao. Tsy maninona ianao? Tena ianao tokoa ve io? Le amin'ny sary nataonao ve? Ie. Za tokoa ty. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Ity le asa tananao. Handray marina. Fataiza nahitanao an'ity? Fa maninona ny tomany ianao Tonga eto amiko ihany ty asa tanako ty ny farany. Sarotra foko indrindra ty. Tsy azoko izany. Fa tena ianao ve aloha nanao an'io Ie, tablaoko mihitsy ty. Io ny soniako io. Asehoko anao ny karatra rehefa avy eo anamarina fa tena soniako io. Arina ny dikan'ilay MF? Fanampy nanaraka io. Manitra fanantenana. Fa hono ahoana ny nahitanao an'io sariko io? Ary nafantaranao ny anarako? Anga tena sarika marina ny anaranao? Eny tompoko, sarika no anarako. Lalina izany marina. Tena tsy mampino. Misy azonao ambara very manitra na tonga an'izao Ie.
ao fa tantaraiko anao daholo ary ny fiainako hatramin'izay iray volana lasa izay. Mety ve raha miverina tsy amin'izay tsika dia amin'izay maheno daholo kory zareo ao? Ny dahory efa tsy maninona intsony aka. Dia izay ry zareo no navitako an'ity sary ity a. Enjany izany a. Ny fahitako ny endrika eo amintsika sy mirana miaraka amin'ilay endrika kanto no nanaovako hoe sarika. Ahay tena anaranao marina izany dia hoe sarika. Raha izany natao boky dia angano ny mpamaky izay voasoratra nefa tena nisy. Dia talanjona mihaino an'izany tantara izany moko. Tena tsy mampino. Marina e. Fa na izany na tsy izany aloha tena miala tsiny nefa tsy maintsy andeha. Ilay zanako tokana ihany mantsy ny ao an-trano ao. Misaotra indrindra madame Bery a. Rapita isika miresaka. Tsy matahotra ve ianao andeha irery amin'izao maizina be izao? Tsy misy atahorana aty ka efa mahazatra any aty. Izay fa velominareo. Misaotra ry Bery a. Mbola tsy misy soratra kely hita mihitsy izany momba ilay fangalarana tato aminao. Hatreto aloha dia tsy misy ninina. Ny tena marina dia tsy mivaky loha mihitsy ny polisy satria tsy manam-bola omena azy ireo a. Mampalahelo ahy ianao ry manitra. Dia tsy manao hosodoko intsony izany ianao amin'izao. Tao anatin'izay fotoana izay dia tsy vonina amin'izany intsony a. Eritrereto kosa hoe tableau efa ray camion iny very. Iza intsony no mbola hanana finiavana amin'izany? Iray camion? Nefa ianao dia manana talenta. Mbola vao isary io aloha ny hitako. Nefa azoko antoka fa tsara daholo izay sary vitanao. Fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny ahy io fahaizana manao sary io. Fa taiza marina moa izany no nahitanareo an'io? Tany Antsirabe. Any izay no mipetraka mantsy. Mpivarotra amoron-dalana no mivarotra an'io. Gaga fotsiny izay raha nahita fa sariko ny vita hosodoko. Izany mila atao fanadihadiana izany mpivarotra izany. Ahoana fotsiny moa no hahatongavany tableauko any Antsirabe? Tsy mahafa-po aloha no miresaka amin'izany rangahy izany e. Avela ho any izany fanadihadiana izany fa hifanampy isika amin'ny fitadiavana ny mpangalatra. Aty Fenerive-Est ihany misy azy ireo. Maninona aloha raha mandeha amin'izay tsika? Efa hita izao ilay MF. Sa mbola tsy afa-po ianao? Ndao ary e. Izay aloha manitra fa rapitsy toy izany andresaka. Manomboka eto dia betsaka ny zavatra tokony arahantsika. Eny ary. Fa maninona ianao tsy nahita teny firy teo? Tsy hitako izay lazainako. Angaha tsy malinanao ilay resaka? Ka lasa mivadika fihetseham-po ilay resakako. Fihetseham-po ahoana e? Tsapanao tamin'ny fitantarana iny olona iny ve fa tiany ianao raha vao nahita ny sarinao izy e? Ka nahatonga azy nanao an'iny sary hosodoko iny. Tsapako tsara. Inona nefa ny mahadiso azy amin'izany ka? Hafa izany valin-teninao izany a. Ka tsy azonao ferana mihitsy tsinona ny fitiavan'ny olona. Fo no mitondra an'io? Fa ny fomba fandraisanao azy no tsy tantoko. Fa nisy tenina fihetsika hafahafa hitanao angaha teo? Ianao tonga dia mandray azy apobe amin'ny resany. Hany ka nahavita ny teny mihitsy mampalahelo ahy ianao ry manitra e. Izany ve ho ianao tsy hakarary foka? Olona voateny hita fa tsy hoe efa niarany eny hatramin'izay. Ianao koa izany. Amavehivavy ahy dia voadona tanteraka foka raha naheno tantarany. Olona miavy tena toy ireny ve ho ianao niarany tranga zavatra ohatr'izany tsy hampalahelo? Na izany aza tsy tokony ho raisina po avy hatrany e. Tsy fantatra tsara kory iny olona iny. Ianao izany fa tsy izaho. Avela ho any aloha izany resaka izany fa mankarary an-doka. Izay mihitsy. Na ara-mesazy tany ampiasana teo e. Tsy maintsy miasa hono fa efa tonga ilay entana nandrasany forovolana izay. Dia ahoana izany? Hiakatra avy hatrany izany sikako. Fa tsy maintsy ianao angaha no karakaran'izany e. Mazava ho azy. Izany anie no asako e. Aleo izany ianao ihany miakatra. Tsy ekeko kosa izany a. Ka tsy maintsy hanampy amin'ny manitra e. Aleo ahy hijanona aloha. Fa ianao ty ve tena mivadika ato-do mihitsy e. Olona tsy fantatra kory no ampiana. Sika tsy mitovy ry aza. Na inona teninao dia tsy maintsy mijanona aty ary hanampy amin'ny manitra. Hitady ny marina rehetra mahakasika ny halatra tao an-tranony. Mazava? Ay, tandre maro mitady ary rehefa tonga any Antsirabe ihany a. Inona no tianao ambara amin'izany? Tsy raharaha intsony ianao rehefa hody a. Tsy maninona izany ka.
Samy maka ho azy amin'izay. Tsy te hatory izany a. Faly satria nahita ny sarika. Ohatray niresaka tamin'ny mihitsy moa izany. Farasaha miandro ny ainako hatramin'izay ty andro ity ka. Izay izany nidikan'ireny hafaliana sy fanantenana tao anatiko ireny, izay efa nitranga tamiko hatry ny maly. Mahafinaritra indray izany miaina eto tany izany. Ao anatin'ny fahoriana tokoa ny ahitana amin'ny fifaliana. Mbola ho tohizana hono ny resaka raha-pitso maraina. Tsy andro kery izany. Eny na ty ho azy mivadiny iny dia tsy nisalasala mihitsy namboraka ny antony nanaovako an'iny sy hosodoko iny. Ny tena mahaganga dia ny anarana ny foroniko. Ay, tena sarika tokoa. Saika lasa adala mihitsy ateo. Aleo amin'izay ezaka nitady toromaso fa manjary te hatory eo raha-pitso miresaka amin'ny sarika. Marainy ty ny andro. Aleo hitsangana amin'izay. Hoadray, angaha efa lasy aza. Na ny lamba natoriany teto amin'ny kanape aza efa tsy eto sony. Andraso hoe. Tsy eo an-tokotany tsony ny fiara. Mazava izao fa efa lasy izy. Lasa tsy nanao veloma. Ishi, aleo andeha any fa tsy maninona. Sarika koa tsy mivaky loha rehefa izay ny tadiaviny. Izy saro-piaro loatra ka manjary eti-po amin'ny tsy misy dikany. Andeha hiomana dia hitady sakafo maraina. Avy eo hamonjy hamanitra. Raha tsy tratrako nangalatra tao aminy tsy ody mihitsy aho. Miarabanao madama. Salama tsara fa misaotra. Anga mandeha rery. Fa mandeha rery koa indraindray se a. Ka so mila taksi ohatra na. Anga ianao manana taksi? Ie. Ty pesako ty moto taksi re. Miala tsy fa tsy zatra mitaingina moto a. Ty tsy andeha mihitsy izany ianao. Oka izao fa misaotra. Ny fanampilina ataoko aminareo izany dia lavinareo daholo hatramin'izay nahatongavanareo izay. Tsy hoe tsy mila fa misy fandaminana koa ny zavatra rehetra e. Miavinavina nareo raha matoa. Tsy miavina izany izay sy fa efa niomana tamin'izay nilaina rehetra. Ianao ary izao tsy misy fiara dia teneniko hoe andao andeha moto tsy mitoko. Ny tena marina akaiky ny lalaka alehako dia vitako tongotra. Tsy maninona fa eto foana raha misy ilainao ahy. Misaotra mialoha. Mazotoa ianao. Tsy hiaraka aminao izany mihitsy aloha raha hisarika e. Ampiany firesahako taminao. Rakitra atao tsy haiko daholo ny fomba firesakao. Tsy afaka tsaiko ny vahanao sy ny bikanao, ny lokonao. Manangom-baovao izao natao manomboka eto. Ny olona rehetra manodidina ny manitra koa adihadiana daholo. Eny fanahy madamo Bery aza. Aleo marina aloha makany ihany no atao. Sady hanome vola azy koa no ireny fanampiana nataony ao omaly ireny. Nga mandeha rery ianao? Ie, za rery ny tonga aty aminao. Ay. Ny tena marina lasa niakatra aza hamonjy asa. Ay ve. Fa salama ve aloha ianao? Salama tsara. Ary ianao? Hatray, mahavitribitrika tsara mihitsy. Sady ahita mivantana amin'ny sarika indraiko. Ianao koa izany mahita lazaina. Io endrika eo amintsika io mihitsy ny tena nanaovako an'ilay sarinao iny.
Atsaran'izay vehivavy re izany. Azatokafanao re za e. Eny e, fa zany io ihany. Mandroso aloha aty an-trano sa eto ivelany eto ihany tsika ny resadresaka? Raha ny tiako izao dia aloha eto ihany. Ay, mahafinaritra masy mitazatazana eto raha tsy mampanina anao. Mety amiko daholo matoa mampisafidiko. Tamin'izaho mbola nanao hosodoko aza dia misy fotoana eto mihitsy amin'ny miasa. Miteraka aingam-panahy eto izany. Eny ary ry sarika. Raha azonao valiana, inona no tao an-tsainao voalohany raha vao nahita n'iny tableau nisy ny sarinao iny ianao? Tonga dia tena vetrany aloha. Zany? Fa mipetraka ny fanontaniana hoe taiza ity dia iza koa nanao an'ity? Dia inona nataonareo? Nanontany an'ilay mpivarotra. Dia ahoana hoy izy? Raha ny valinteniny aloha dia mety ahitana mangirana ny nangalatra tato aminao ihany e. Zany ve? Fa ahoana tsara hoy izy? Tsy lazaiko aminao aloha izany fa rehefa tratrako ilay olona dia ho hitanao eo ihany. Ka lazaina amin'ny polisiko mba ho hitaingana n'iny olon-dratsy. Tsy mila polisy izany. Fa ahoana? Aleo aloha hiasa amin'ny faran'izay tratrako ahy e. So ary ianao ity dia polisy? Tsy polisy izany fa inspecteur de travail no asako. Inona izany? Mpanao fanadihadiana mahakasika ny asa. Mifantoka kokoa amin'ny orinasa. Izay no ataoko. Fa manome toky anao fa vitako ity tranga tato aminao ity. Eny ary, fa mba tia anontany anao ihany aho hoe fa maninona moa ianao ny anampy ahy? Angaty tianao ny ampiako? Tena tiako tokoa fa mba tia halala ny antony fotsiny aho. Tapaka moa ilay fanazavako teo fa tsy miandry tsony izay roa fa avy hatrany dia mitady an'ity IMF ity. Mitady anao. Ny tao an-tsaiko hoe rehefa mahita anao dia anontany nahitanao an'ity sary ity. Izay sary tsy nananako akory. Zany? Ary anadiady so efa nampiasaina tamin'ny zavatra hafa ny sariko. Ohatra hoe inona izany? Tsy haiko. Ohatra hoe nampiasaina tamin'ny fanompo-tsapo na amin'ny zava-dratsy. Dia maninona ary ny tsy nataonao izany malerifa? Raha naheno ny fitantaranao ny zava-niseho tato aminao dia niny fa olona tsotra sy marina ianao. Sady efa nilazainao koa ny toerana nahitanao ilay sary. Ary noho ny fitiavanao an'ny sarika dia nataonao hosodoko ny sariko. Fa hono fa ahoana? Raha tsy nisy nangalatra ny asanao dia namidinao ve iny sariko? Tsy nataoko vadiko mihitsy iny. Zany fa gaga aloha naheno ny teninao teo fa tsy hanananao iny sary. Tsy manana n'iny mihitsy Any ka saika tsy tadidiko tsony ny toerana nakana azy. Tsy azoko izany. Tamin'ny herintaona izay tao an-trano nanao vakansa taty dia tamin'izay nakana ny sary iny. Sy niverina ilay mpaka sary raha izy nandeha nanasa an'ilay izy iny. Tsy andronay dia lasa izay ny antony. Ay, ka mety teo ihany izy dia nariny rehefa tsy nahita anareo teo izy. Misaotra anao satria ianao no nahita azy. Misaotra anao koa satria raha tsy nisy ny sary iny izany dia tsy nisy olona tsara tarehy miditra ny trano keliko. Ary mbola tsy hitako mihitsy ny manitra treto. Lasay zany sa tsy varotra kosa? Angamba kosa mbola miresaka amin'ilay olona tonga ambadika. Isokatra ihany ny fiainana raha ny fahitako azy. Tia manampy ny sahirana mantsy Pelony indreny. Zaza nanateran'ilay madamo Sarika volao rehetra bezoko. Misy azy ireny hafaliako ny tamin'ny maraina iny tia mbola nahita ohatr'iny naika fa himanitra ny sikina. Soaka trondro e. Ao mora be ny trondro. Misy bomboko koa sy crevette koa reto. Ao e. Ohaty le ty manitra. Ahoana le ty? Ay, misy vahiny ato amin'lahy. Ay, ve madama ihany ty Ie, za mihitsy ty. Ay moa mifankafantatra nareo? Nifankahita taminay foana izy hatramin'izay nahatongavanay izay. Fa maninona izy ny tonga ty amin'lahy ty sa mifankafantatra nareo? Izy leso ny Sarika. Olona tonga ty aminy hampanao hosodoko azy fa tena mahay be hono izy ty. Misy sary tiako atao izay mantsy.
Ay ela iverina amin'izany asany lazany ihany. Efa saika tsy hanao mihitsy alesy fa noho ny fanireny dia tsy maintsy ataoko any izany sary lazainy izany. Fa izy moa ny izy ary Monsieur Manitra? Cousin-ko izy. Solo no anarany dia zanak'olona Penada zay. Faly mahafantatra anao ry Solo. Faly mahafantatra anao koa izany e. Fa maninona aloha ny tsindriany lahatsara mihitsy fa zanak'olona Penada tsika e. Sa hiditra ho isan'ny fianakaviana izy dia mila mahalala tsara ny roam-pihavanana. Tandremo fa manambady io sady bôbôsy be izany bandy izany. Aza manao izay mahamenatra ahy amin'ny vahiny keo lesy lahy. Fa inona ny diatavan'ny lahy aloha? Aleo ary hariva no miverina fa ataovy aloha ny resaka reo e. Sa andeha hivarotra? Aka, tsy andeha mihitsy aloha an'io fa tonga afa ty izany. Lasa aloha izany ahy. Kapoy ilay tio madama io fa manam-bola be io a. Lasa lahy mandeha any fa tsy misy idiran'ny lahy izany. Miala tsiny rery sarika fa toy izany mihitsy izy iny a. Tsy fantatra tsony ny azy na any na tena izy. Tsy maninona izany ka izy iny izany efa mpankatỳ aminao? Ie, fa ahoana? Efa piditra ato an-tranonao mihitsy ve? Mpihavana ve tsy efa piditra trano e? Raha tsy hoe misy olana nga? Nefa ny anay dia milamina foana ny fifandraisanay hatramin'izay. Voaray izay, ary Bery? Maninona Bery? Mpahakato aminao koa ve izy? Ie, fa mahalana be. Izy sahirana ny fitadiavana dia tsy manana fotoana firy hivezivezena ankoatra amin'ny fivarotana taona. Dia ahoana koa ry polisy? Raha manitra izany ny isan'ny mahasotombony amin'ny fandalovan'io vehivavy io eto an-tanàna. Voajereny io sy ilay vadiny dia olona manam-bola be. Ny fiara raitra dia raitra. Efa impiry aho saika mba hakatombony tamin'ireny fa tsy nahita rira mihitsy e. Ry manitra tsy manao ny asany intsony indray ity ny ataony ny vola ao an-trano ny rangahy. Samy manana vita marina ny olona ka. Nahitako an'ilay sary. Angaha tonga dia hita be ilay izy fa sarin'olona ka niraisinao. Raha ny marina dia fanaoko mipetrapetraka eto isan'andro. Eto no maka aingam-panahy rehefa alohan'ny asana. Tamin'izay fotoan'izay no sendra nahitako taratasy maromaro. Tao anatin'izay nisy efa-joro izay niavaka tsara. Dia fantatro avy hatrany hoe sary io. Dia mbola tsy simba ve? Aty amiko aty ilay sary raha hijery ianao. Avoay ary. Maninona koa tsy naseho anao ahatra amin'izay nresantsika izay e. Satria everiko fa tsy zava-dehibe aminao intsony izao i sary iny. Aty. Kay, efa vasika izany. Ie, naloto mihitsy io ary fa nidioviko. Efa tsy dia mataitra intsony ity. Efa zatra nahita an'ilay hosodoko a. Ampirimo any aminao any iny e. Fa hono ary sarika? Ahoana? Mahagaga ihany ny fandaminanareo mivady. Izy efa lasa ny tsira be. Ianao mbola aty. Ny antony janonanao aty nefa dia fanampiana. Voalohany mbola tsy vady izany izay. Azafady. Sika moa efa mifankazatra sahady ka tsy maninona raha borako aminao ny aminay. Eny raha tsy mampaninona anao. Kotiny efa vitany aminay e. Izany ve? Nefa vao malina ianareo miaraka tsara e. Ka vokatry ny malerivin'ny mihitsy. Sary-piaro izy satria tsy zaka ny mahita antsika miresaka. Tsy tato ny nahita ny namoako ny fihetseham-poko tamin'ny tantaranao ny zavatra niatra taminao. Izany e. Ka lasa famaly be izay. Izy raha teo vao antso amin'ny asany. Dia izany indray nanapa-kevitra hijanona nampy anao. Dia vao maika tsy zaka n'izany dia vitatra eny aminay. Izany ve? Mifono aminao izany. Miala tsiny indrindra. Fa maninona? Satria no ny amiko dia nisaraka tamin'ny ady ianao. Tsy maninona rehefa tsy anjarany anay a. Mampalahelo izy zaniko. Fa maninona ianao malahelo azy? Satria nisaraka tamin'ilay vehivavy tsara tarehy izy. Ianao tia koa. Adalàna ny azy e. Ary ianao? Maninona? Fa maninona no mipetra-drery? Ay ve. Telo mianaka izay ny tao. Saingy efa maty efa ela ny ray aman-dreniko dia zasy izy. Ianao izany no tena mampalahelo satria kamboty.
manambadia amin'izay dia amin'izay misy namany izary no alaiko vady io no raha voniny ianao dia tsy manino sady za koa efa tia ianao na dia mbola nisarinao ihany aza ny hitako zany andao ariko ay raikitra izany Rovina mariage Rovina ny tianao zao dia zao za aloha be vazivazy mahafinaritra izany ka vizana zany nandehandeha niaraka tamin'ny manitra androany nahafinaritra ka tsapako nahazo fahafinaretana tsara lasa olona hafa tsy napozina mihitsy tia niarahany nanao vakansy izany eo ihany fa efa fantatra kehitriny ilay nangalatra ny asa tanan'ilay mpanao hosodoko mahay-indrindra eto Fenerive-Est raha pitso vakiana ny resaka aleo atory amin'izay tsy mihaino eto tany izany tokony atoandro foana io andro io izao tapitra sady ny fitsangatsanganana neraka tamin'ny sarika za koa tia ohatry ny adala mbola zavy io andro io raha pitso indray ny ahitana ny toyiny marina tsy alahelo rehefa ody ny vehivavy tsara tarehy iny aleo ararotana ny fahitana ny endriny tsara tarehy sy mahafinaritra iny tsy ho ava-mandry ianao ry sary-bakolo mahafatifaty ano any raikitra anay izany tia andray volanay izany zaoko ahoana aloha izany no atao tonga dia andeha ve sa hiandro andramaka ihany aleo ino anka amin'izay tsy misampana maka izany sosy fa avy hatrany dia miditra moramora aty am-poso mahafinaritra izany mihaino eto tany izany ka fa melohan'ny andehanana aloha dia aleo andalo any amin'ny manitra ihany mba hampafantatra azy fotsiny fa tsy atao mandrisy ny andro maromaro indray ny bandy dia inona ny atao anao efa ninana ho azy tany an-dalana kanefa te hinana ny tsy mokary anaty lovia itsy ihany mafana ve io mbola mafana tsara mihitsy io ka misy kafe koa io ianao tsy mihafahafa atao amiko mihitsy no tena tiako raha mbola atao aminao koa tsy hafahafa izany mihitsy fa ny amin'ny hafa mety manao an'izany fa maninona atao amiko satria efa ho vadinao ako ny sariko azy efa vadinao mihitsy raha zao moa izany vazivazy izany ny tanteraka dia ahoana dia araba soa araba tsara ny namako foka ohatry ve tia ay ve alahy ihany mandrosola isy mahafinaritra ery maheno an'izany vazivazonareo izany ho tanteraka tokoa ane izany ho sisy mopera fa aza matahotra tena mino an'izany kosa aloha salama ve aloha nareo roa salama tsara fa misaotra tompoko vazivazy lesy izany ary tia madamy tia efa hitako izy tamin'iny niaraka tamin'ilay vadiny iniko izao izy tia ato amanitra ny tao milafika ahoana ny lahy tonga maraina koa izy izany asa matahotra fa tsy aritrela fa hiteny amin'ny lahy fotsiny hoe tsy eto tanàna indray mandritra ny andro vitsivitsy fa ho aiza indray lahy ho any Antananarivo raha tsy izany mitondra an'ity sakosy ty tsy mahazo mivoaka eo ianao otry fa maninona raha mivoaka eo amin'io varavarana io ianao dia polisy ny manaraka anao any fa maninona ho ahy fenao koa no izy fa maninona marina ry sarika izay fotsiny raha tianao ilamy marisolo dia aleo azava eto ny resaka tena sipa tsy milamina mihitsy tokoa ty tsy mazava amiko mihitsy ny tiany tenenina mariny fa resaka inona izany na za koa aza tsy mahazoko tsy mazava mihitsy ny amin'ity olona ampidiry ny lato ity ry manitra mazava amin'ny tsara ny amiko sy ny asako fa ianao avan'izay niaraka tamin'ny teto hatramin'izay dia mbola tsy mazava aminy hatramin'izao
Fa ahoana? Sokafy tsara ny sofinao ry manitra. Ny olona izay mpivezivezy eto aminao tsy izy izany fa nkozay anao. Antsoina hoe solo. Izay manoloana anao ankehitriny nangalatra tato aminao. Adala nga ty olona ty. Dia mino an'izany ve lahy? Ahoana no fantaranao an'izany? Azonao antoka ve zany? Tsy adala. Io ny tena olon-dratsy eto amin'ity tanàna ity. Mpamosavy malemy ka ny atao trano ihany no aripaka. Ahoana izany? Tsory amiko ny marina lesy tsy misy an'izany lesy mamorona io. Izy koa ve moa hiteny hoe marina izany Pirofo voalohany. Rehefa nanao fanadihadiana dia fantatro fa olona tsy niasa ianao hatramin'izay. Taoriany nandehananao nivarotra ireo tableau amin'ny manitra ianao vao mba niasa kely. Manao guide eto Fenerive-Est. Io asa ataonao io nentinao nanakonana ny asa ratsy izay nataonao. Izay nazahoanao moto. Amin'izay dia tsy tratra ianao raha misy fanadihadiana satria olona miasa ianao ankehitriny ka rariny raha manana moto. Marina sa tsy marina izany? Tsy misy marina izany. Pirofo tsy mitombona mihitsy izany. So mbola misy pirofo hafa ry sarika? Mbola misy mihitsy. Satria efa vonana andeha ihany ianao ry solo. Dia maninona? Dia mba hiaraka aminao koa izay. Aiza nefa? Ho any Antsirabe. Aninona any? Any pirofo manaraka no aseho. Aza mandrebreby eo anao fa tsy misy an'izany. Ho any sika dia hiresaka amin'ilay olona nivarotanao tableau betsaka. Teneniko eto fa mbola tsy tonga taty akory dia efa henoko izany anarana hoe raha solo izany. Izany anaran'izany mantsy ny eniny tamin'izy nividy tableau taminareo roalahy. Ary io rasolo io dia lehilahy ranjanana, zarazara, badalela ihany koa. Ary ny teny navoaka tamin'izany dia hoe hafa ihany ny asa tanan'ny bandy avy any Fenoarivo. Izay ny pirofo saika ho asehoko anareo any Antsirabe. Aminao ry manitra. Izy izany olona izany. Mova tsy ho avanao io. Dia mbola andahy ihany ve larisolo? Manaika ekeko tokoa fa izany nangalatra tato amin'lahy. Tsy vany lahy, finoko amin'ity manitra. Apetrao iny seziny. Eto aty iny. Mifona lesy. Tena mifona. Tsy vany lahy. Dia vita ny lahy ve ny nanimba ny fiainako? Olona tsy misy fotony ray lahy. Mandohalika eto anasehany lahy. Mifona rangahy. Olona petsara velatsihy lahy. Mpamosavy malemy marina. Marina daholo izany teny lahy izany. Olona tsy vanina petsara velatsihy. Tsy misy fotony. Mpamosavy malemy koa. Mitony tsara amin'izay ianao ry manitra. Sangana tio ry solo. Mandehana ry solo makarano mangatsiaka any an-dakozia hosotrony Eny ake. Manitra. Mangataka aminao aho tony tsara. Dia mangataka aminao koa mba hamela azy. Sarotra be izany ny sarika. Maninona re raha lamina. Marina fa mafy taminao no nataony. Kanefa mivadika ho soanao ny mamela azy madio. Tsy hanenenanao izany ataovy ampy anao ny fibaboany Eny, misy isainana ihany aloha izany teninao izany. Andinika kely aloha. Misaotra anao. Tsy ary aloha liagana. Misaotra an'lahy lesy fa tsy nitazona alahelo tamiko mihitsy lahy. Dia mbola mamerina ny fonana ihany onerako ny zavatra nataoko Ovay amin'izay lesy ny fomba fisainana manomboka izao Ovay mifamindra. Ny fahamarinana amin'izay ka tsahana raha tia olom-banona. Ho averiko amin'lahy daholo ilay ambiny any amin'ny namako any. Mbola betsaka mantsy ny tsy lafa. Ary saika hivarotra an'izany mihitsy ny saika hiakarako izao io. Misy farany tokoa ny ratsy atao. Avereno mihitsy fa ilaiko reny. Tena tsy napoziko koa fa ny sarin'olona kay tao anatin'ilay tableau reny sarin'ny sarika. Ka noho ny fisiny dia tratra. Zaly ity tsy azo anaovana ratsy izany Ny asa tanako ihany ny nanenjika an'lahy. Andeha amidiko ilay moto dia omeko an'lahy ny vola satria vidina tableau maromaro ny fidianako an'iny. Aza midy izany iny fa ilaina iny dia hiarahana mampiasa fotsiny. Sa ahoana? Faly rehefa milamina tsara ny aminareo roalahy. Misaotra anao fa ratsy ianao angamba tsy fantatra ny nangalatra tao amiko. Dia mbola isaorako anao koa ny nanaovanao fampihavanana teo aminay amin'ny rahalahy.
Aza misaotra ianao fa valio fotsiny nataoko rehetra e. Aza matahotra ianao fa efa ampandinihana mihitsy aho zao hoe inona ny valosoa omeko anao. Zany ve? Dia inona hono izany? Tsy mety mahita aloha hatreto. Afaka mangataka ve anefa? Mangatafa tsy maninona ka. Ny fanohizany lany hosodoko amin'izay. Zany ve nangatahanao? Ie, izay vao hitako daholo ny asa tananao fa tsy tsara. Olona manan-talenta. Dia ahoana? Raha riva ihany dia efa hanomboka raha izay no tianao. Misaotra. Ianao no tena isaora Korsarika. Ianao no masoandro mibalika ho andray raha sedra fahasahiranana. Ny rariana dia hibalika foana izany masoandro izany na handeha azy ianao. Satria mandalo ihany ianao neto ka tsy maintsy hiverina monjy ny fiainanao any Antsirabe amin'izay. Hiverina amin'ny asanao, hamerina amin'ny fiainam-pitiavanao ihany koa. Tsy ho adiniko mandrakizay ny soa nataonao ahy. Reny vazivazintsika ireny ihany koa tsy voakosoka tao poko. Misaotra indrindra ry Sarika. Vonisariko fotsiny ny hitanao dia fantatrao ny anarako. Ary amin'izao dia fantatrao koa ny toetrako sy ny fombako. Ny momba rehetra mihitsy. Tia mifandray aman'olona. Tia vazivazy koa. Ny tsapako anefa dia sika miaraka amin'ny vazivazy ny tena mahafinaritra indrindra. Marina ny teninao fa tsy maintsy handeha aho. Hiverina amin'ny fiainako andavanandro indray. Izaho dia olona tsy mba kifikify izany. Haiko foana ny mamafa ny alaheloko ao anatin'ny fotoana fohy raha misy. Kanefa hitako eto sahady fa mitindray mitoraka ity dia tsy ho voafafa-tsony ny alaheloko satria fandao sika. Olana be amiko izany amin'izao. Raha sitraka ao dia ndao hiarahana mama. Ny ianao moa izany ny voalaza miloko. Fa ny teny ateo hoe ny rariana dia hibalika foana amin'izay ny masoandroko na dia handeha azy ianao. Miezaka mampahery-tena amin'ny teny izany. Fa fantatro sahady koa fa tsy maintsy miala helo foana koa. Olana itovizana ny antsika izany. Ny vahaolana avy aty amiko izay fantatro sahady fa ekenao tsara mihitsy. Efa fantatro sahady izany vahaolana izany. Teneno ary fa te hiaino be ny sofiko. Sarika. Andao hiaraka ka tsy saraka mandrakizay. Hita hoe fa izay mihitsy ilay izy. Izay no tena hitanao fa mety. Ie, fantatro koa fa izay no tadiavinao. Ekena tompoko. Tsy saraka tsosika na iny kidona na iny kiatra. Ary indra tsara fotsiny ny asa. Ny atao aloha izao dia hiaraka hiakatra ny Antsirabe isika satria ny asa indri tsy maintsy hiverenana. Mazava ho azy izany fa andray lany ianao ny hosodoko. Hitako eto sahady ny tranontsika feno sarindry. Izay misy sinian'ny manitra fanantenana. Afoizina hoe MS. Omeo ary ny tananao tantanako. Andeha isika ho any amoron-dranomasina. Any no hifaly sy sakafo sika anio. Fifaliana ho any fiarahana amin'ny lahy. Manambady sary. Indray miseho nosoratany Andrianjana. Ireto avy no nilalaon'ny tantara. Sitraka, Saondrana Mananjanahary, Dody Rakotomalala, Mbola Ranto Ramanantsoa ary Andra Rakotoniaina. Nana Totosa, Brent Shamboly Masoandro. Teo amin'ny lafiny teknika, Aina Raherilala.